Androany ariva dia resaka mikasika ny vatofantsiky ny fanantenana. Hebreo 9:17. Andriamanitra nanao teny fikasana tamin'ny Abrahama, ary satria tsy nisy lehibe noho ny tenany, dia nanina tamin'ny tenany ihany izy. Tsy nanina tamin'ireo karazan-javatra amin'ny Baiboly izy. Fa nitodika dia nisaina hoe eto moa zany tsisy lehibe noho zaka, hitako hoe za ihany zany ianianako dia hitranga zany avy eo. Izay nilazany hoe hita ianao tokoa ary amaro dia amaro anao. Nianina tamin'ny tenany Andriamanitra fa hita ianao ary amaro ny taranakao. Rehetra aminareo, Andriamanitra efa nilaza hoe hita ianao dia amaro taranaka anao. Hitanareo aingana tokoa ny fampitomboana fa raha oharina amin'ny fanampiana. Andriamanitra tsy niteny akory hoe ho ampiko nareo, fa hoy izy hoe ampitomboiko nareo, ary zany tonga dia manao exponentiel tena aingana mihitsy. Ka zay no nahatonga ny Abrahama, izay efa niandry ela sy niaritra tamin'ny faharetana, verentsika rehetra niandry ela. Lazao niaritra tamin'ny faharetana. Lazao hoe niandry ela sy niaritra tamin'ny faharetana. Ndao averentsika farany zany na mafisana fahazonareo tsara. Niandry ela sy niaritra tamin'ny faharetana. Hitanareo mandova ny teny fikasan'Andriamanitra sika, tsy amin'ny finoana ihany fa amin'ny finoana sy faharetana. Hitanareo ny fiandrasana dia zavatra izay ataontsika. Ary raha tsy hainao ny miandry tsara dia tena iova ianao lasa mahonena. Fa mila mianatra mankafy ny lalanao ianao, fa tsy miaritra ny lalana fotsiny, fa mankafy ilay lalana koa. Hitanareo sika rehetra samy maniry daholo amin'ny toerana misy atsika mba hiverina any amin'ny fiandohana dia halala izay fantatrao amin'izao. Fa naniry fotsiny mba halala izay zavatra fantatro amin'izao, satria tokony ho afaka mankafy ny lala kokoa raha zany ny tranga. Fa nanaiky zany ihany farany rehefa 12 taona, fa ny fanantenako izao dia nierovako anareo amin'ny hirifiry sy fialanaina izay nandalovako tamin'ny filazana tsotra hoe tsy hanao an'Andriamanitra anao zavatra aingana mihoatra ny fotoana tokony ho izy izany ianao. Andriamanitra ihany mahalala ny fotoana mety ho anao, ary izao koa manana izay heveriko fa ilaitsika foana, ary efa ainy akory azy ireo zavatra sasany izay tadavintsika izay tsy teny ilaina akory, fa iverintsika hoe ireny no ilaintsika, ka tsy homeny antsika ireny aloha mandra-pahaizantsika izay zavatra tadaviny ho antsika fa tsy izay iverintsika ilaintsika. Ary tsy ameriny zantsony tena tsy vitako zany. Fa tena tiako azonareo zany androany, hitanareo fa resaka ny amin'ny faharetana fiaretana ary fiandrasana sika, fa azontsika marina ve zany hoe isan'ny sombony ihany zany. Tsy hoe eo amin'izany ianao. Ary izay angatahako ataonareo androany dia ny anana saina miova fa hoe andeha hankafy izany aho. Hitanareo tena hoe ny fiantsonantsika iverintsika fa izay no zava-dehibe indrindra, kanefa tsy zany. Hitanareo ny lalakale mbola sarobidy lavitra noho ny fiantsonanao. Mba hainareo ve zany? Fa fomba fandehanana eny an-dalana zany. Ohatrany Abrahama efa niandry ela sy niaritra tamin'ny faharetana, dia nahita sy nahazo ny fahaterahany saka dia teny fikasana amin'ny ho avy. Dia ino nanampanantenan'Andriamanitra azy? 17. Mba ho zavatra roa loha tsy mety miova izay tsy hain'Andriamanitra andaingana. Nahazoantsika fampirisihana mafy dia sika izay nandositra hiazona amin'ny fanantenana napetraka eo anoloantsika. Andriamanitra tsy mahay izay nolazain'Andriamanitra hitranga dia ho avy. Tsisy hitranga hafa ankoatr'izany, tsy maintsy hitranga foana zany. Zavatra tokana izay anakan'izany dia ny fijanonantsika tsy ino zany raha mijanona sika. Dia raha vaintsika ilay herin'izany fa Andriamanitra tsy miala izany ary tsy mitsoaka andaharana. Sika izay mitoetra ao amin'ny fiereny dia afaka manana fitoerana mahery sy fampaherezana mafy hatakatra sy orina tsara amin'ny fanantenana izay natao
ho antsika zao manana zany fanantenana zany sika izay matoky sy vatofantsiky ny fanahintsika ary tsy mety diso zany na ho tapahan-javatra de zao no fanalahidy niza niza laza hoe niza niza mamindra an'izany le dinga nandehanana tena manandanja na de miresaka zavatra mahaliana aminareo aza hitanareo miankina loatra amin'ny fihetsem-po sika de tia mantatra foana inona ny zava-mitranga rehefa voalaza va ny fanantenana de vatofantsiky ny fanahtsika hitanareo ny fananao tsy saina akory ny fanahinao tsy ny vatanao ny fanahinao de ilay sombo ny lalinao aminao zay tena mipetraka manelanelana ny vatanao amin'ny sainao ny fanahinao tsy tena miteny zavatra aminao mikasika an'Andriamanitra fa miresaka tanteraka anao manokana ny fanahinao de ny sainao ny fanirianao ary ny fihetsem-ponao ny fanahinao ny miteny atsika izay ilaitsika de izay heverintsika ary izay tsapatsika fa tsy miresaka momba an'Andriamanitra mihitsy zany raha tia lala momba azy ianao mila mandeha lalina no ny fanahinao ary mampalahelo ny ankamaroan'ny olona rehetra tsy mba tafavoaka amin'izany fanahazany na ilay fiainam-biby mba hoe manomboka araky ny fanahy marina mba hainareo ve hoe atraiza ny famelantsika ny saintsika ny faniritsika ny fihetsem-pontsika ifeny fiainantsika marina e sainy fotsiny zany atraiza moa ny ivelomantsika raha izay tiantsika izay veritsika izay tsapatsika mahaly ariva rehefa nipetraka tery amin'ilay fipetrahako foana ny andro ny fiakarako eo ampilopitra ny fiderana tena nafinatra ary fantatro rehefa nanakaiky ny fifarana ny fiderana de tsy mba nahatsiaro zavatra manokana avy tamin'Andriamanitra tsy nananako hevitra mihitsy eo ataoko tsy nahatsiaro ositra manokana za zany ohatrany hoe tena Andriamanitra de za zany hitanareo ny tompony laza hoe ao anatinao efato de hitanareo satria miasa veny ka hatrety de tsy nananako hevitra mihitsy zay ho ataoko zany atao hoe finoana zay tsy nanan-kevitra mihitsy ka rehefa namindra tamin'izany jereo ny sasany aminareo zao tsy mbola nandalo ny herin'Andriamanitra tamin'ny fiainanareo satria nareo miandry fahatsapana zay vao amindra ary Andriamanitra miandry anao amindra ino fa iaona aminao izy eo amin'izay misy anao ary tehiteny zavatra aminareo azy zany zao de zavatra isan'ny manandanjy indrindra zay tiako lazaina aminareo androany ka na de tsy nomaniko loatra azy zany ho isan'izay manandanjy indrindra fantatro atao am-poko fa tena manandanjy zany mba horen'ny sasany aminareo fanantenana ny manosika atsika andeha vatofantsiky ny fanahtsika zany famindrany zany no zavatra izay mametraka ny teny fikasan'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainatsika za tsy manosika hevitra ny adaladalantsika sy anaonao foana fa hitanareo aleoko kokoa toy ny adaladala mihoatra ny mangatsika sy maty tsy anao ninninona de tsy anandrana mihitsy na tsy ahalala akory hoe inona ny lazain'Andriamanitra amiko hitanareo mivavaka mikasika izay nonao fa tadavin'Andriamanitra ataonao ianao manao ny tsara indrindra ianao andrenesana avy aminy mandesy mamantatra ianao avy eo tsy mbola nisy aho hoe ndray mandeha tamin'ireo taona rehetra izay efa nanaovako izao tsy mbola nisy na de ndray mandeha monja aza na melan'Andriamanitra na iray aza tsisy na iray aza ary misy ny fotoana izay atsapako zavatra fa mahaly ariva lotsy zany fa mahita an'Andriamanitra miseho ianao de mivoaka eo fa nanao zay alalanareo aho fa tsy natsapa zavatra fa tena nampatahotra kely ihany fa atsapako Andriamanitra jery olona 7,4 zay mendrandra hetsika avy amin'Andriamanitra de tena mahatsiaro toy ny mamenatra tsara zany fa tiako takatrareo zany fa isan'ny dingana ihany koa zany
ary za mino fa ity hevitry ity tena feno fahafana tanteraka zany hoe tena miteny aminareo tena feno fahafana ty hevitry ity ary Andriamanitra nitondranao eto mba hahafanao manana fotoana tsara mazava ho azy afaka ataon'Andriamanitra zany tia ny anana fotoana tsara sika ary anao zavatra mahelombelona antsika mihitsy izy ary angamba amin'ny sasany aminareo de zany le izy fa za mino fa Andriamanitra nitondra ny sasany aminareo eto mba anetsehana anareo tokoa anomboka amindra marina mety ho zavatra kely zany mety ho zavatra lehibe fa tian'Andriamanitra hiaina fiainana mahafaly ianao zay ahafany miseho amin'ny fiainanao de ny any afaka lazainao rehefa vita zany de hoe mahagaga zany hoe tena mampime malialina satria rehefa tapitra ny fivoriana saika efa olona zato ny teny tamiko hoe tena nahagaga zany ale resaka de hoe tsy misy tamitsika tena nahalala marina zay zavatra nitranga zany hoe haitsika fotsiny hoe tena nahagaga zany ary tian'Andriamanitra ohatr' zany ny fiainanao hoia hoe tian'Andriamanitra ohatr' zany ny fiainanao ilay vatofantsiky ny fanahy hitako fa tena manandanja ny amana-keliny zany fa aoka ilay izy tsy ho jerentsika ohatra zao hoe vatofantsiky ny fanahiko izy inona ny dikan'izany ka eto haintsika ny hoe vatofantsiky raha te ametraka sambo amin'ny toerana ray eny ambony-drano ianao alatsaka ao ty satria raha tsy zany de ho lasany onjy izy fa rehefa mandrotsaka vatofantsika ianao tsy vitany mandendeha eny rehetreny zany fa ho lasa lavitra mihitsy de angamba mety hoe hitanareo manao zay andehanana kely eto amin'ity lalanyity ianao de fa mamana lavitra zany fa Andriamanitra nanometsika fanantenana vatofantsiky ny fanahintsika inona ny dikan'izany zao zany hoe rehefa nahazo ny teny fikasan'Andriamanitra ary zany ino ihany ary nikirotana ny saiko satria efa leo sy reraka ary efa niandry ela efa ela ary ny saiko milaza hoe tsy mba ho azonao akory zany zao tsy ho anao ny olo-kafa rehetra voata fa tsy enao zany de mety hiala sy hijanona mihitsy ianao andraso vetivety nisy ilay Andriamanitra fanantenana indray nisitona ny verina nanao hoe tsia fa ho anao zany rehefa mivadika ny fihetsem-ponao ka milaza ianao hoe tena tsy vitako tsony zao tena tsy anao zao tsony efa tena tezitra de zao eny ary fanantenana rehefa manana azy ianao ny fanahinao mety hivoaka ao de iodikodineny kely aloha fa tsy ho lasa lavitra zany satria efa nalatsaka ao ny vatofantsiky ny fanantenana amin'ny fiainanao teny zany mihitsy hitanareo manana fihetsem-po kely sika zany hoe ny azo ao lasa tany amin'ny lalana hafa tamin'ny maraina raha vao ny foa de tena nandre zavatra kely akory aza hoe te ahoana ny amiko ohatra ndreraka fa raha le resaka dito zao ahoana zany ny amiko rehefa tapitra zao ahoana zany ny amiko iny zany no andeha andraso kely fa ny saiko nanao zay iodinana am'izany efindroa de hitanareo zao re olona ny sitraponao re olona zaho tsy tiako sady tsy everiko no tsy tsapako ary tsy tiako sady tsy tiako ataony ny sitraponao tombo fa tsy nia misy mahazany ve le zavatra izay zako lazaina anareo androany ariva fa tiako hitanareo marina ny dikan'izay inoko fa za tsy afaka mipetraka ho lay ara-panahy fotsiny zavatry ny baiboly mitsingevana ifanipazan'ny olona fotsiny de aveo mody milaza hoe tena tsara kosa iny fa tsy misy olona tena malala ny dikany ka zao ny dikan'izany andeha ody zao nareo miaraka amin'ilay vatofantsiky ny fanantenana de
ny fanahinareo mifatotra am'izany vatofantsiky zany ka rehefa manomboka mitsingevana ny zavatra eto de mitsingevana ery mety afaka lasalavitra ianao afaka tazoninao ihany le 10 minitra mety aminao fa andriamanitra ampiverinanao indray amen genesis 10:1 rehefa afaka zany de tonga tamin'ny abrahama anteny jehova tamin'ny fahitana ka nanao hoe aza matahotra ry abrahama za no ampinganao sy valipiti lehibe indrindra ho anao fa raiso manokana zany tianareo ve fa hoy abrahama hoe zay tena lazaitsika betsaka tompo ianao zao tsy nanome aty fa nanome hafa fa tamin'ny toerany hoy izy hoe jehova inona moa no nomenao fa za mandroso fanterana nefa tsy mananjanaka ary nio tompony ady Eliezer avy any Damaskos de toy abrahama hoe ianao tsy nanome zanaka ary mpanompo zay teraka tato antranoko no andova andriamanitra za zao tsy mananjanaka ary ianao ange veriko fa hitanao za mitady zanaka mivavaka mba hananako zany fa za tsy mananjanaka za zao efa niasa mafy tamin'ny fiainako zay sasarako rera de atolotra ho an'ny olona miasa ho ahy io andriamanitra o raha tahinao ihany ka mba azo zany hoe valososy fahafenona amin'ny fiainako zany de zao aiza nefa zany zao ina moa nataonao andiny faefatra ary indro ny tenin'ny Jehova tonga taminy hoe tsy andovanao zany fa izay aterakao de izy no andovanao de nitondra azy nivoaka teo ivelan'ny lay izy ka nanao hoe jereo ange ny lanitra ka isao ny kitana raha mahisa azy ianao de hoy izy taminy ho tahaka izany ny taranakao zao samy manana laitsika sika rehetra re olona mandany fotoana loatra ao anatin'izany lay izany sika raha tsy mivoaka sika aloha ka mahita zavatra ava de toy ny ohatr' zao zany mihitsy teny fikasan'andriamanitra de hitrangamiko ny anitako de koso sy lovia maloto ary le lehilahy zay nivadiako de be de efa mihesola koa izy zao ary efa tena leo sy reraka zao de reraka sy leon'izany de tsy manamboly zay de ny fiara simba de zany zao manao zay inona ny teny fikasan'andriamanitra fa tsy hitrangamiko mihitsy zany de hoe andriamanitra hoe mivoa ianao amin'io lay io wow tena angamba misy fanantenana ho ahy ihany zany hitanareo re olona ny vitanareo tamin'ity herinandro ity ary tena tsara ho atsika mihitsy zany fa efa nivoaka n'laynareo nareo efa nivoaka n'lay anareo tamin'ity farany herinandro ity de miandrandro nareo de eo ampandrenesana tantara tsara nareo de tena mandre fitoriana tsara de tena manandratra an'andriamanitra de miaraka amin'ny osotra vaovao nareo olona mahafinaritra de te ilaza aminareo mila mitandrina tsara nareo amin'ny fandanimpotoana loatra ao amin'lay anareo mandinika ny trangam-piainanareo sy ireo olana satria raha izany no izy de overy ny fanantenanao de tsy afaka intsony ianao fa ho ataon'andriamanitra izany ilaza zavatra aminareo raha ohatranao ianao ka ianao ihany no mbo vonjy ao de mila nananao antoka fa manana namana kristianina ny fahafenon'ny fanamasina ianao zay mampahery anao sy anangana anao de akanao antoka fa maka fotoana ianao mba olanina miaraka aminy enonareo ave aza mijery ny fandaharako sendrasendra rehefa hitanao fa manam-potoana ianao na am'izany fa azy ianao de raiso isan'andro zavatra zany de mandraisy lay sakafo zay ilainao ianao mba iatrehanao zany andro zany ary tsy ny ay ihany fa ny an'izay rehetra akafizinao koa mandeha am'izay teny zay ianao voaka am'lainao afaka mandinika fakturanao ela ianao mandrapalasa-dalanao tena tiako zany namaky zany efa taona maro fa tsy nalala ny dikany voaka avy eo am'lay any izy wow lehibe andriamanitra mety afaka ataony ho azy zany Romana 4:7 Abrahama ange tahaka antsika ihany fa de olona nitady zavatra ihany koa nila niaritra izy nila niandro tamin'ny faharetana nila niandro fotoana ela ary teo ampiandrasan'izany izy nila mivoaka ny lainy ary nandeha de nahazo fahitana vaovao fa Abrahama mahaolo efa very fanantenana tena tiako ireo soratra masindreo nanantena tamin'ny finoana izy
Firy aminareo ny tsy de manana antony loatra raha ny marina amin'ny fiazonana fanantenana zany hoe zay rehetra jerenao zany de toy ny hoe tena tsisy hevitra zany. Tsisy hevitra. Navoaka an'Andriamanitra tao amin'lainao ianao tamin'ity herinandro ity, tsy mila manana antony akory ianao hanantenana, satria ny fanantenantsika de miankina amin'ny antony, miankina amin'Andriamanitra ny fanantenana zany. Amen. Raha maolona efa very fanantenana nanantena tamin'ny finoana izy ka nahatonga azy ho lasa rain'ny firenena rehetra de araky ny fampatentenana azy. Ary satria tsy mba nalemy finoana izy de nihevitra ny tenany zay efa ohatran'ny maty, fa mila takatra hoe firy taona moa izy tamin'izany, de firy taona ny vadiny, tsy nisy zavatra nentsony. Ary milaza fotsiny aho hoe raha ohatra ka nijanona tao anaty lainy foana izy mety nisy fitaratra tao amin'izany lay izany, tsy haiko aloha hitanareo, de nijery ny Sara izy, de nijery ny tenany de mbola niezaka niny fa hananjanaka izy indray andro any de nisaina izy hoe tsisy hevitra zany. Zany hoe ny hitako aminao de fiketronana ary tsisy zavatra mitranga akory eto. De hoe Andriamanitra hoe mivoa amin'ny olay io de miandrandra de mino fa afaka manao zay rehetra lazaiko fa ho ataoko anao ah. Raha mijery ela loatra ny trangam-piainanao ianao de anana olana. Raha mijery ny tenanao ela loatra ianao de anana olana ihany koa. Raha mijery ela loatra ny fahalemenao ianao de anana olana ianao. Aza mijery zay rehetra misarika anao hiala amin' Jesosy de ilay tompo sy mpanefa ny finoantsika. Fa tsy hitako zay ataoko tamin'ny maly alina fa Andriamanitra nahalala ary namindra tamin'izany ah de niseho Andriamanitra. De zany foana ny fomba niainako ny fiainako efa 5 taona zay. Ary afaka manao zavatra ohatr'izany nareo. Mantany tena ohatry ny ahoana zany Joyce Meyer. Tsy misy mahasamy hafa loatra amin'ny hoe Suzy Jones na John Brown na olo-kafa koa. Fa olona ihany sika, tahaka anareo ihany. Fampiasain'Andriamanitra ary anao zavatra ohatr'izany aminareo izy. Amin'ny maha olombelona de lasa ny fanantenana. Fananantena tamin'ny finoana izy. Abrahama tsy nanambany ny trangam-piainany, fa hitany zany, fantany hoe firy taona moa izy, de fantany taonany Sara, fantany fa izay zavatra nolazain'Andriamanitra de tsy mitombona. Fa ngamba natadidy sasany amin'ireo zava-mahagaga zay nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa izy de angamba i Abrahama tahaka antsika ihany nanapa-kevitra fa anao ny tena ny mpifatotry ny fanantenana. Tena ho lasa dalan'ny fanantenako angamba. Tsy rarahako na tsy misy dikana aza fanantenako, fananantena de mbola iny foana, de mbola atoky ah, de mbola amindra foana amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Jereo tsy hainao mihitsy zay zavatra mety ho vitanao ary ny sasany aminareo mety tsy hahita mihitsy raha tsy mihaino andro any ka milaza hoe tena amindra foana de hianatra. Ahoana raha manao diso ah? Tsy manina akory zany. Ahoana raha tsy hitako Andriamanitra hitany ianao? Tena ilaina ny mahatakatra ny fanahinao sy zay fomba fiasany. Aleo averiko indray zany mba hiainan'ny olona rehetra amin'ny fanahy, ny saina, ny sitrapo, ny fihetseham-po. Afaka mampianatra zany ah amin'ny 100 taona manaraka fa mbola mitady zany foana ny olona. Tena hitako, ataoko fa everiko, tiako tsapako, tiako everiko 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 tsapako. De mihaino olona foana ianao, matetika mihitsy lazaina ianao zay heviny. Tena hitako fa aleoko lazaiko anao ny hevitro. Hitako fa tena tiako raha zao Andriamanitra, tiako raha zao Andriamanitra, tiako raha zao Andriamanitra tsapako hoe. Ny tiany ny olona lazaintsika de hoe Andriamanitra ataony ny sitraponao. Za tsy te ho ratsy saina na hoe hitanareo anala baraka tsy te handratra fihetseham-pon'olona eto fa hitanareo zao tsy mampanina mihitsy zay verintsika eo, zany hoe zay zava-misy eo de tsy mampanina zany fa zay voalazany ten'Andriamanitra ny zava-dehibe fa tsy zay saintsika ary mila mianatra tsy misaina zavatra sika indraindray. Saina zavatra be loatra sika. Ajanono ny fanontanianao ny hevitrao sy zay tsapanao, zay tianao de mianara-miaina lalina kokoa noho izany, mandehana lalina kokoa.